Taverna eto amin'ireo Jite tsika ndao hitravetrany ao anatin'ny tapany faharoa anaraka ny Desport sy ny Hoyanao ny fanatanjahantena no jerentsika voalohany. Lexi. Nivoaka itakarivo ny listr'ireo mpilalao 420 avy any ivelany sy avy eto an-toerana izay voantso hiatrika ny fampivondronana voalohany ho an'ny Barea Madagasikara ao anatin'ny fifaninan'ny CAN 2024. Isan'ny vaovao ato anatin'ny taranja baolina kitra ihany koa ny fandresen'ny Fossa Junior ny RS Berkane sy ny fanombohan'ny fifaninan'ny Pro League. Iampy vaovao ara-panatanjahantena avy izany ao anatin'ny Idesport iarahana amin'ny Andry Lalaina, Andriamasy sy Stéphane Rakoto Malala. Nivoaka itakarivo ny listr'ireo mpilalao 420 mirahalahy hiatrika ny fampifondrona ao amin'ny fanitsanana hitren'ny CAN 2021 izay atao any Cameroun. Ahitana mpilalao vaovao 3 izany, izay nalaina avy tamin'ireo ekipa avy eto an-toerana ao anatin'ny Pro League. Isan'izany ny mpiandry tatokazy ny AS Adema, Nina, Narazaka Rakoto Asimbola sy ny vodilaran'ny Fossa Junior, Théodin Ramananjary, ary ny erekeraka mpanafiky ny Fossa Junior, Jean-Yves. Ankoatra azy ireo dia nanamarika izany ny Firenry Djoum, Nandry Anirina Rajomazandry, mpiandry tatokazin'ny Jet Mada sy Bakar Mario, vodilaran'ny Fossa Junior, ary lolaran'ny US Saint-Marienne avy aty La Réunion, Gladison Henri Charles. Ankoatra dia sakatazanao avokoa ny ankamaroany niatrika ny CAN farany teo, toa Andrifane Vima, Voavy Paulin, Carolus, Njiva, Ibrahima Mada, Dax, Marco Lemartre, Yabel Nissé, Dimitri Caloin, Ibolide, Ryan Ravelson, Badjo, Ani Fossa Junior, Bapasy, Thomas Fontaine, Romain Metanir, Jeremy Morel, Jérôme Mombris, ary Melvin Adrien. Raha tsy evana dia nisabotsy 12 na alahady vita 10 novambra avy izao no hiatrika ny laony voalohany amin'ny fanitsanana CAN 2021 ny Barea ka ampiatrano any Oalia Etiopiana. Anitsika azy ny taranja baolina kitra ihany amin'ny lalan'ny zava-bita tsara ny Fossa Junior izay nandray ny ekipa ny Renaissance Sportive de Berkane avy amin'ny Maroc ny aladolakandro lasa teo tena mikanja mivotivorona. Ity ekipa marokana ity izay niatrika ny famarany fiadiana amboaran'ny Confédération africaine tamin'ny taona lasa teo. Ny Fossa Junior solo tena malagasy anefa natafiditra ny baolina voalohany tamin'ny alalan'ity baolina nentin'ny Jean-Yves namakivaky ireo vodilarina marokana ka namarina izany tamin'ny daka nafinaritra jirena raha ny ohatra hatreo ampialan-tsasatra. Nahazo penalty ny RS Berkane teo amin'ny minitra 20. Tsy tafiditra nefa izany satria voasakany Fabrice, mpiandry tatokazin'ny Fossa Junior. Niezaka nentsika any ireo vahiny saingy tsy nahita heriky. Isika indray zany nahazo penalty iray minitra tsy iravana. Tafiditra Badjo izany. Tavoaka ho mpandresy anisa roa nohatra izany ny Fossa Junior tamin'ny telo amandroso ity. Vokatra azo ampiadiana amin'ny lomiverina izay atao amin'ity farany herinandro ity any Maroc. Voan'ny taranja baolina kitra ihany nanomboka tamin'ny farany herinandro lasa teo ny fananany Pro League na ireo ekipa 12 ao anatin'ny sokady division elite izay adina ara-monahitra matompinaka ny Madagasikara. Ny songadiny indrindra ny vokatry ny fiaona teo amin'ny Knapsa Sport sy ny FCA Ilakaka. No mitsanona ny Knapsa Sport tamin'ny isa 7 nohatra ny mpilalao ny Ilakaka. Tany Toliary kosa dia voatanany 3FP Toliary, ady sara samy tsy nitoko ny AS Adema. Nanatombo teo amin'ny lafiny teknika sy fanafiana ny ekipa ny Seram-piaramanidina fa tsy navita nakobana arato hatramin'ny farany. Ny aina tamin'ny donadona mafy kosa ny 3FP. Ankoatra dia samy nandresy avokoa ny Kosfa sy LGK Plus. Miaramila nandavo an'ity ekitra avy anatsinana tamin'ny isa 1 nohatra Tetsy Mamasina. Ny LGK Plus kosa nandresan'ny club Mananara tamin'ny isa 2 nohatra tany Tomasina. Tsy evina fa tsy niatrika lalao tamin'ity andro voalohany ity ny Fossa Junior izay tokony ao tamin'ny Adesaya no fietrehany lalao afrikana. Ito amin'ny farinandro avy izao ny fananany Pro League ka ampiatrano lalao roa ny Kianjabe Masina ny sabotsy avy izao. Ao amin'ny 20 atoandro ny fiain'ny AS Adema amin'ny LGK Plus izay arahan'ny fandonan'ny Kosfa amin'ny 3FP Toliary. Taranja Ayady nankalazay ny alady lasa teo ny 17 taona nampianarana sy ny angalin'ny taranja taekwondo ITF any Manankasina Rakoto Arson izay manana tepana mainty 3e dan sy ny fahentonan'ny kluba ITF taekwondo Madagasikara na ITF Mata
tamin'ny alalany fampisehoana navalana maro nankalazana izany. Mampiavaka anazy moa akoatra maharamasiala azy dia ny fitasaina maha-olombelona mihitsy. Tena maha-olona mihitsy ny tena trandrahana ao anatin'ny taekwondo ITF satria ny taekwondo aminay dia tena fiainana. Dia hatramin'izay 5 taona nampianaran'izay hatreto aloha tsisy mihitsy ny hoe mpianatra hoe nanina nanao zavatra tena hoe grave be fa tafita tsara daholo ny ankizy natao amin'ny fianarana naninonina. Exemple azoko raisina fotsiny BPC neny teo 100%, baka koa teo 100%. Dia ohatr'izay ilay izy ny aho zany tsy resaka hoe taekwondo fotsiny fa maha-olona mihitsy no be azonao. Ankoatra ny taekwondo ITF dia saminao fampisehoana tamin'ity hetsika ity ihany koa ireo mpiangaly ny taranjay ady taekwondo WTF, ny hapkido, ny kokosul, ny kendo ary ny Jite kundo. Ireny vaovao notanterina tamintsika teo raha mikasika ny fanatanjahantena izany fandao indray izy ery ny zanam-panarahana manaraka dia ny hoy ianao. Corres, la qualité et marque européen en fourniture de bureaux scolaires. Corres, crée ton monde. Mahakasika ny fanatanjahantena ny hoyanao androany ny baolina kitra raha ny marimarina kokoa fanontaniana napetraka androany hoe firy ny isan'ny kluba mandrafitra ny Pro League malagasy misy amin'ireo olona no tsy nahafantatra ny valiny dia parahantsika ny sary mikasika izay. Firy ny isan'ny kluba mandrafitra ny Pro League malagasy? Tapoka be ilay fanontaniana dia tsy haiko zao manaraka baolina ihany fa tsy haiko. Tsy fantatro ny isan'ny firy na firy. Tsy haiko. Tsy fantatro. Tena iny zao tsy fantatro. Eo amin'ny 12 eo. Zay zao fantatro aloha hatreto ny tena mpilalao ankoatran'ny le remplaçant. Mbola tsy haiko misy amin'ny telopolo ny isany. Tsy dia fantatro loatra. Tena tsy dia fantatro loatra. Tena tsy fantatro. Tena tsy fantako tompo mialatsiny. 12 n'isan'ilay izy. 12. Fantatro hoe mety hoe izy avy ny anatin'izay. Zany hoe tsy mpijery baolina. Eo zao misy fantatra ihany ry Karolisy. Za zao anisan'ilay mpilalao amin'izay mihitsy mirevy an'ilay lalao an'ilay ry bolida. 12. Fantatro hoe afaka amin'ny tanisa avy hoe izy avy izay. Knampo, Sahel Zeko, Zanakala, Adema, Kosfa, betsabetsaka izy. Ny Pro League dia ligue izay ivondronan'ireo ekipa matianina, ekipa malagasy zany matianina izay mivondrona ao anatin'ilay hoe kluba elita izany. Zany hoe io Pro League io zany no andrafitra ny lalaon'ny ligue ho an'ny fifananana division voalohany eto Madagasikara. 12 ny kluba mandrafitra ny Pro League malagasy izay misy ny Fossa Junior, ny AS Adema, ny Knaps, ny Zanakala FC, 3FB Touliara, Jite Mada FC Ilaka, Kajisaya, Tiakitra, Club M, Elgeko plus ary ny Kosfa. Izany hoe amin'ny taon'ny mpilalovanana 20 ity zany dia ireo ekipa ireo dia aveo indray isy ny mety hoe fidinana any amin'ny division faharoa izay mety tsy maharaka fiakaran'ny ekipa avy any amin'ny division faharoa andrafitra izany Pro League izany raha toa ka navita zava-bita tsara izy ireo. Horantsika miandalana hatrany ny fanazavana izay satria dia hoavin'ny kitra malagasy no apetraka ao anatin'ity Pro League ity. Mamarana fotoana isika ndao anaraka ny météo. Paperline, le choix de votre succès.
somary hidikidina aloha ny maripana raha hoan'ny tontolon'ny alarobia izao raha ny vinavina ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro eto amintsika izany 3 degré tsikarintsika amin'izao ny any Diana ohatra tsikarintsika ihany koa ny any Sava 4 degré ny maripana ambany indrindra ary andidina ny 3 degré 5 degré ny maripana ambony indrindra ho an'ireo faritra ireo aty amin'ny ilan'ny andrefana trano no jerevantsika zany hoe Boenia, Sofia, Melaka, Betsibokiny dia handididina ny 5 degré eo izay maripana izay raha toka efa niotra n'izay mihitsy tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity zany hoe hidikidina ny maripana araky ny efa nanambarana azy tany ampiandohana raha ho an'ny faritra Atsinanana indray zany hoe Analanjorofo iny Alaotra Mangoro sy ny Atsinanana indrindra dia handidina ny 3 degré hatrany amin'ny 1 degré any maripana ambondrindra ary ahidina ty amin'ny 3 degré 17 degré mihitsy ho an'ny Alaotra Mangoro ety ampovoatany indray raha ho an'ny Bongolava izay ahitana ny anisany ahitana ny maripana ambondrindra dia mbola hiakatra hatrany amin'ny 3 degré ihany aloha izany saingy efa hita taratra fa efa mba midikidika izany raha ho an'ny Tasy ihany koa raha ho aty amin'ny Analamanga dia handidina ny 13 degré raha ho an'ny Vakinakaratra dia 17 degré ny maripana izay voavinavina amin'ireo faritra ireo amin'ny ankapobeny ho an'ny faritany Fianarantsoa zany hoe Moromany Mahazatra Ambony Iorombe dia isan'izay maripana mbola mitazona ny hafanana izay hatrany saingy azoazo aloha mitazona hatrany nefany ny fampitandremana sy ny fepetra tokony ho raisina manoloana ny fiakaran'ny maripana miompampana izany hitantsika ty amin'ny Vatovavy sy tsy mandrefana fa mandidina ny 1 degré zany maripana izany tsy dia mifakaiza ihany koa raha toka omaly isika zany hoe ho an'ny androany moa izany raha toka ho an'ny tontolo andro androany nahita isika maripana mananika ny 0 degré mihitsy ho an'ny faritra Androy dia tazantsika amin'izao fa mandidina ny 13 degré eo ny maripana voavinavina any atsimo any ankoatran'ny any Menabe izay mety oatra kely 13 degré Celsius anoany amin'ny 10 ora mahery 7 minitra no hiposaka ny masoandro ary irentika amin'ny 10 ora mahery 10 minitra dia izay ankora no mamarana ny fotoanantsika amin'ity takariva ity isoranay ianao niaraka taminay hatramin'ny fiafarany ary manentanao hatrany tsy saraka amin'ny juimine ary mame fotoananao ho an'ny rapitso indray veloma tompoko Malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Santia mividy volamena voninandray anao ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. Saradis, société de distribution représentant des grandes marques Premier, Paperline, Lexi et Corès, fourniture de qualité à prix compétitif au meilleur service. Vous a présenté le JT. Tsimtsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanako sy lipi. Enao koa raha tianao ny zanakao safidio sy lipi. Tiara nanolotra anao teo ny le JT. La saveur ultime des fruits. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Glisse Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Glisse Intense Thérapie. Intégrez une école de renom, intégrée immédiat, qui vous propose 2 types de formations. Une formation universitaire, une formation professionnelle immédiat. Je vous présente mitsidika ireo toerana maro eto Madagasikara tato anaty le JT miaraka amin'ny tsara ty nosy iray tsika iray lavatra kely ofinaritra ny tontolo andronao nanolotra ho anao teo ny le JT. Offrez-vous votre version mythique chez Planète Art. Vous présente le JT. Efa nivoaka zao ny smartphone Itel S15 plein écran water drop
manana caméra selfie 16 mégapixel ahafahanao maka selfie tsara sy mazava be. miaraba anao tonga soeto amin'ny brikodis ambohibao. Brikodis nanolotra ianao teo ny le Jite. Luxor, le plaisir du confort. Vous présente le Jite.